Alasarona na ny Apokalipsy araka ny Baiboly. Misaotra n'Andriamanitra trany isika fa mbola nomeny indray ty androandroany ity afahantsika manohy ny fianarana ny bokin'ny Apokalipsy. Anio dia ny session fa 20 no iarahantsika mijery. Manantena hatrany isika fa Andriamanitra dia mampiasa ny teniny ahafahana manova ny fiainantsika ary mba tsy hijanona ho fahalalana fotsiny izany fa mba tena izy fiatraikany amin'ny fitondrantenantsika sy ny fiainantsika tokoa ny ten'Andriamanitra. Iaraka ivavaka sika dia aorian'izay dia iroso avy hatrany. Iara ivavaka sika tompo. Tompo de ndreto indray zay mpanomponao manondrika ny lohanay eto anatrehanao miaiky fa olombelona voafetra kely sy bitika. Ianao kosa dia Andriamanitra lehibe, Andriamanitra masina, Andriamanitra marina. Sotranao nefa fa miondrika ianao mijery anay, teny aminay ianao ary te hanova, te hanitsy ny dianay amin'ny alalan'ny teninao. Dia matoky izay tompo fa ty fotoana iarahanay mijery ny teninao ty indray dia fotoana ahafahanay mitombo amin'ny fahafantarana anao sy ny fitiavana anao. Taonay ny vavaka amin'ny anaranao Jesosy tomponay. Amen. Fampatsahivana kely hatreto dia andininy anankiroa ao amin'ny Apokalipsy toko 2, zany hoe ny andininy 9 sy ny andininy 10 no efa niarahantsika nijery. Ny jerentsika amin'izao fotoana moa dia ny taratasy izay nosoratana ho an'ny fiangonana tany Smyrna. Izay hitantsika amin'ny Apokalipsy toko 2 izy io manomboka eo amin'ny andininy 9 dia mifarana eo amin'ny andininy 12. Amin'ity androany ity dia ny andininy 10 tapany voalohany ihany no iarahantsika mijery ho voaboasantsika ary indrindra anatsoahantsika fampiharana hiatrehantsika ny fiainana maha-kristianantsika. Zao ny vakin'izay Apokalipsy toko 2 andininy 10 tapany voalohany izay. Aza matahotra izay efa iaretanao. Indro ny devoly efa anao ny sasany aminareo ao an-tranomaizina mba ho voazahatoetra ianareo ary anapahoriana afoloana. Vao manomboka ny andininy 10 dia efa teny fampaherezana avy amin'i Jesosy Kristy ho an'ireo kristianina nenjehina tany Smyrna no manokatra azy, manokatra ny andininy 10. Aza matahotra, aza matahotra. Ampaherezin'i Jesosy Kristy ireo kristianina tao Smyrna mba tsy hatahotra. Tsy hatahotra izay zavatra efa hiaretan'izy ireo. Mazava araka ny tohiny eo fa fanenjehana mivaivay no tsy maintsy hiaretan'ireo kristianina ao Smyrna ireo. Ampaherezin'i Jesosy Kristy izy ireo mba tsy hatahotra izany fanenjehana mivaivay tsy maintsy atrehin'izy ireo izany. Amin'ny maha-olombelona dia rariny loatra ireo mpianatra ireo raha atahotra. Tahaka anao ihany mety matahotra manoloana ny zavatsarotra izay tsy maintsy ho lalovana sy ho setraina. Izany indrindra no mahatonga an'i Jesosy Kristy ilay efa maty nefa velona indray, ilay voalohany sy farany ampahery ireto mpianatra ireto. Tsy voasambany tao amin'ny testamenta vaovao no nampahery ny mpianany mba tsy hatahotra ny fanenjehana Jesosy Kristy. Tsy voeto no ahitantsika izany fa efa hita tany aloha. Iray amin'ireny ohatra ny Matthieu toko 10 andininy 17 izay nampaherezin'i Jesosy Kristy ny mpianany raha mbola teto an-tany izy ny amin'izany fanenjehana tsy maintsy ho avy izany. Zao ny tenin'i Jesosy Kristy eo amin'ny Matthieu toko 10 andininy
20. Ary aza matahotra izay mamono ny tena, nefa tsy mahay mamono ny fanahy. Fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny helo. Na dia mafy aza ny fanenjehana, ary na dia mafy aza ny zavatra ataon'ny olona, ataon'ireo mpanenjika amin'ny mpianatra, dia feran'i Jesosy Kristy izany, voafetra ihany ny azon'ny olombelona atao amin'ireo mpianatra Jesosy Kristy ireo. Petera apôstôly izay nanoratra epistily ho an'ireo fiangonana izay any am-pielezana niara-ny fanenjehana. Eo ihany koa ny mpanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo dia nanamafy izany fampaherezana ny kristianina iara-ny fanenjehana izany. Petera 1:7-7 dia miteny toy izao: fa raha tahiny mitondra fahoriana noho ny fahamarinana ianareo, dia sambatra, ary aza matahotra tahaka azy, ary aza mangorohoro ianareo. Aza matahotra, aza mangorohoro. Izany nampaherezan'ny Petera ireo kristianina tany am-pielezana niara-ny fanenjehana amin'ny vaivay tahaka ny kristianina sy ny fiangonana tao Smyrna ihany koa. Ny manaitra eto amin'ny Apokalipsy 2:15-20 dia tsy nampanantena fanafahana avy hatrany amin'ny fanenjehana Jesosy Kristy. Tsy hitantsika izany fampanantenana izany, hoe hijanona izany fanenjehana izany. Ny nataon'i Jesosy kosa dia ny nampahery ny mpianatra mba hahafahan'izy ireo miatrika izany fanenjehana tsy maintsy ho tonga izany. Nanome antsipiriany kokoa azy izy ny amin'izay zavatra tsy maintsy ho avy, zao ny toy an'ilay 1:10 teo: ny devoly efa hanao ny sasany aminareo ao an-tranomaizina. Ny devoly efa hanao ny sasany aminareo ao an-tranomaizina. Voaresaka indray ny devoly eto. Ny devoly no fahavalo voalohany fiangonana. Tena mazava izay. Izy ilay mpiapanga, izy ilay fahavalo. Ary asongadiny eto fa mandray anjara mavitrika sy mivantana amin'ny fanenjehana ny fiangonana izy. Mampiasa olona, mampiasa vondron'olona isan-karazany izy. Ny jiosy, ireo mpitondra fanjakana romanina, sy ny sisa sy ny sisa. Fa raha ny marina dia ny devoly ny mpandray anjara fototra amin'ny fanenjehana ny fiangonana. Ny fandefasana any am-ponja ny kristianina izany dia endrika isehoany izany fanenjehan'ny devoly ny fiangonana izany. Io ny sazy izay isan'ny fanomeny kristianina tamin'izany fotoanandro izany. Ary mazana io famonjana na fampidirana am-ponja io dia karazana dingana fotsiny mialoha ny sazy mafimafy kokoa, izay indrisy mety afara amin'ny famonoana ho faty mihitsy aza. Na dia ny mpitondra fanjakana aza zany no mampiditra ponja ny kristianina, dia tsindriany Jesosy Kristy eto fa ny devoly no tompona andraikitra amin'izany fidiran'ny kristianina any am-ponja izany. Mario tsara ny matoanteny ampiasaina eto hoe ny devoly efa hanao ny sasany aminareo any an-tranomaizina. Efa hanao. Voatsindry avy amin'ny alalan'izany matoanteny izany, efa hanao. Fa ho avy tsy ho ela ary tsy maintsy ho avy izany fampidirana am-ponja avy amin'ny devoly izany. Manoloan'izany ho avy mampatahotra izany dia tena nilain'ny kristianina tany Smyrna ny fankaherezana avy amin'ny Jesosy Kristy hoe aza matahotra, aza matahotra. Voasoratra eo koa fa ho fiza antoetra ny mpianatra no antony izany famonjana na fampidirana am-ponja izany. Zao ny toy an'eo hoe mba ho voazaha toetra ianareo. Zay ny toy an'ny lahatsoratra. Tsy voateny mazava eto hoe iza marina no mizaha toetra ny mpianatra
amin'ny alalan'izany fampidirana amponjy izany, ny devoly ve sa Andriamanitra? Azo eritreretina ho misy lafin-kevitra anankiroa eto. Ny lafin-kevitra anankiray, amin'ny lafiny iray, ny devoly dia mampiasa izany fampidirana amponjy izany mba hakana fanahy ny mpianatra, mba hivadika amin'ny finoany sy hivadika amin'ny fanarahana an' Jesosy Kristy. Fakana fanahy izany no ataon'ny devoly, mba hivadika ireo mpianatra eo, hivadika amin'ny finoany sy hivadika amin'ny fanarahany an' Jesosy Kristy. Zay ny lafiny anankiray zay. Amin'ny lafiny ankilany kosa, Andriamanitra dia mamely izany famonjana na fampidirana amponjy izany hitranga mba hisedrana ny finoan'ny mpianatra, mba ho fizahan-toetra ny finoan'ny mpianatra. Maharitra hafiriana ary zany famonjana na fampidirana amponja ny kristianina izany. Misy fepitaona voalaza eto, afoloana na 10 andro. Samy manana ny heviny ny mpandinika ny soratra masina ny amin'izay mety ho hevitra io teny io hoe afoloana na 10 andro io. Ny azo inona kosa dia tsy ara-baky teny, avy hatrany zany faharetam-potoana 10 andro izany. Fa azo inona bebe kokoa fa entiny ilazana fepitaona tsy lava loatra, kanefa fepitaona mavaivay. Fepitaona tsy lava loatra, kanefa mavaivay ho an'ny kristiana. Na dia velan'i Jesosy Kristy handalo fanenjehana mahery vaika aza ny fiangonana, dia izy kosa no mametra izany fepitaon'ny fanenjehana izany. Ferany io zany amin'ny heriny sy amin'ny famindram-pony. Satria izy ilay voalohany sy farany, ilay mifeny fotoana sy ny fitrangahan-javatra rehetra mitranga ao amin'ny fotoana. Fampiharana. Inona no azon'ny fiangonana ankehitriny tsoahina sy iainana avy amin'izany 15 tapany voalohany zany? Mbola tsy lefy fa mbola miteny amin'ny fiangonana ankehitriny ihany koa izany teny izany. Fampiharana anankiroa no jerentsika. Voalohany, tsy mamela ny fiangonana ho irery ao anatin'ny fanenjehana Kristy. Tsy vitany hoe miara-dalana mandrakariva amin'ny fiangonana izy, fa mbola miteny ihany koa hoe aza matahotra. Toky lehibe ho atsika izany, ho atsika fiangonana, manoloana izay mety ho endriky ny faniliana sy ny fanenjehana rehetra miatra amintsika. Miaraka mpianany foana, izy Kristy. Hoy izy ao amin'ny Matio 7:20, zay andininy fatatsika loatra hoe indro izao momba na hoe miaraka aminareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Tsy mandainga Kristy, fa tena izany ny marina, tena miaraka amin'ny fiangonana marina tokoa izy, na ao anatin'ny zavatra mora, na ao anatin'ny zavatra sarotra, ao anatin'izany ny fanenjehana. Izay koa ny hafatra mafonja napetrany tamin'ny mpianany ao amin'ny Jaona 5:13, zay manao hoe aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana. Kanefa matoki, izao efa naharesy izao tontolo zao. Nefa matoki, izao efa naharesy izao tontolo izao. Fampiharana faharoa. Ny tanjon'ny devoly dia ny hamotika tanteraka ny fiangonana sy ny andrava ny finoan'ny mpianatra. Aoka tsy hatahotra na hangovotra foana isika izay manara-dia an'i Kristy. Mazava izay ambara ny soratra masina. Feran'i Kristy amin'ny heriny tsy haitoaina. Feran'i Kristy ny fepitaona izay mety sy izay mety ho vaikan'ny fanenjehana sy ny fingana ataon'ny devoly amintsika. Feran'i Kristy izany tompoko. Izy ny malala ny fetratsika
izy ihany koa ny mametra ny devoly sy ny mametra ny olombelona hafa rehetra tsy hanao zavatra mihoatra noho izay zakany zanak'Andriamanitra. Mampahery loatra ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny Korintianina 1:10-17 momba ny fakapanahy. Zao ny voasoratra ao: tsy misy fakapanahy nahazo anareo afa-tsy izay zakan'olombelona. Nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alay-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fakapanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba ahazakanareo izany. Andriamanitra manome lalana ny zanany mba ahafahantsika mahazaka izay zavatra sarotra avelany andalovantsika, na fakapanahy izany na koa ny fanenjehana. Amen. Alasarona na ny Apokalipsy araka ny Baiboly.